fihinam-bola ndraiky dia agnaty lohany. Zaho izy koa mahazo vola keo, pizza roule azy teko Vasilon. Tritry. Ary io no agnisan'ny facteur de pauvreté fa tsy fisina hevitra. Tsy manana hevitra n'olo tsy mieritreritra. Miavognavo. Tsy te hifaneraserana amin'izy na amin'izy. Misy olona manana toe-po magnava-tegna. Satria izy hoe za ohatra an'ity amin'ny Baiboly King James moa dia hoe ambonin'ny zavatra rehetra tandrovy dia tandrovy avana olo marary fo. Teboka magnaraka ny teny zay lazainao. Tonga teo le mpanazava nofo voalohany dia gidragidraiky nofonao ty mpanjaka ratsy. Ery havanao reny re ho faty alohanao daholo. Havanao reny re ho faty alohanao daholo. Faty akatokato daholo. Mba tsara eky nofonao ty. Mety ho hisy ho faty agnaty fianakaviana. Olo potika fiainana. Misy raikireky amin'ny fady nefa raha efa niriatanao. Igny tsy raha manjara herigna eky, ifonao naratra igny fa maratra dia. Ary tsisy dokotera afaka mandrava. Zay ny teny. Afaka manangana nefa afaka mandrava koa. Tandremo tsara ny teny fa agnisan'ny zavatra mampiavaka atsika io teny io. Oabolana 18-21. Oabolana fahavalambefolo andiny faraiky amby roapolo. Na ny mahafato izy na ny mahavelona dia samy hainy lela. Oabolana 18-21. Na ny mahafato na ny mahavelona dia samby hainy lela. Ave ino moa mahatonga anazy miteny hoe lela, avy koa ivoan'ny teny. Avy ao ny parole atsika no mivoaka. Teboka magnaraka ny herin'ny finoana. Agnatintsika koa misy finoana. I finoana io tsy voatery olo mivavaka foana atao hoe mino, tadidy tsara zany. Zay mahatonga misy olo tsy mandeha l'église karanao efa izy manjary. Ny antony misy raha inony ao. Ny finoana tsy hoe mandeha l'église na mandeha ary fa ozy ny Baiboly ny finoana dia fatokinany amin'ny zavatra antenaina. Misy olo tsy mpivavaka fa mahatoky izy ny amin'ny zavatra antenaina, manana fanantenana izy. Fanehoana zavatra tsy hita. Misy olo tsy mpandeha l'église sanandro karanao efa misy zavatra tsy hita efa nofinofisiny hitranga amin'ny fiainany dia misy résultat izy. Tritsika moa ndraindray very kely amin'ilay hoe zany pino. Misy olo koa pino fa tsy mandeha l'église karanao. Da iny tompony ianao. Dia atsika nefa zany sady manana ny Jesosy, manana fanamasina, mahazo fampianarana isan-karazany, miavaka ianao ary lasa manana ny antsoina hoe herin'ny finoana. Ny olo manam-pinoana dia lasa mahatoky an'Andriamanitra na dia tsy hitany maso aza. Tonga dia atokisanao Andriamanitra. Dia zay ngery avana mba ilagna misy fotoana anao mba indesinao mba miassuré anao kokoa, mba mianara mba mivavaka ho an'olo misy problème. Tonga dia hitanao avy eo ny résultat hoe kay za ty kay mba ampiasain'Andriamanitra ihany. Ary misy ten'Andriamanitra zay koa milaza hoe zao no famantarana manaraka zay mino. Ametra tanana amin'ny marary izy. Ndana mba mametra tanana amin'ny marary. Raha sitragny olo igny manomboka tsapanao sy hitanao hoe misy herin'Andriamanitra manasitrana agnatinao. Androka démonia izy. Mivoaka devoly igny tsy anao namoaka izy. Anao mora atahorana devoly. Fa le herin'Andriamanitra atao anatinao navoaka an'le devoly. Mba ho moins anao mba rassuré kely hoe miaraka amiko ny tompo. Dia manomboka eo tsy mpandroka devoly foana anao fa afaka manao fagagana maro koa ianao. Avy aiza daholo iangany zany? Finoana. Finoana. Io nefa tsy ampy amintsika io finoana io. Ary tegna mampalahelo ndraindray fa
ny kristianina tsy mba intéressé amin'ny zavatra mba ampitombo ny finoany, fa zavatra hafa ndraiky mahavariana anazy. Io anefa ozy ny baiboly, ny oloko marina ozy dia ho velon'ny finoana, mamelogna zany revagna ny finoana, afaka mamelogna. Mamelogna anao izy raha vao misy ady atrenao, mamelogna anao izy raha vao misy problème misy amin'ny fiainanao. Marque 9:23, Marque 9:23, ozy ny soratra masina hoe ny zavatra rehetra dia hain'ny mino. Zay mahatonga nampianatra antsika teto ndray mandeha hoe rehefa misy zavatra proposen'olona anao, asa, marché, tsy haiko activité, fa dilo miteny tsy haiko eo. Fa teneny izy andraso za andinika, andraso jereko izy ty hoe mampiasa phrase mba un peu pertinente. Ozinao hoe andraso jerentsika izy ty, ohatrany hoe mba expert be anao ho jerena. Fa tsy hoe ino malara magnan'io? Letina viavy be na tsarina ity raha magnan'io e. Zany raha nonao fa le fasan'olo edanao. Fa mba asehonao, azafady amin'le phrase ampiasaiko, mba miseho milay ianao. Ia. Alors ndeso ty ho antegna, ndeso ty, malaky nare, ndeso ty. Ino problème nare? Karaha le baba foaka reka aloha amin'le. Azonao le izy. Fa tsy le miseho dada be mason'olona, miseho vendrana be, tsy karanjany. Fa mba aseho i olona hoe olo manana ny maizy anao anao. Zay nge le ampianarako foagna, mba atomboy amina pause zafanao ina mba mahay raky pause-nao tsy zarizary, iregnan'olo anao. Ko fivoaky tragnonao io zany anao andeha ampiseho an'le mahanao anao zay, aseho i amina pause-nao maloha. Hitan'olo amin'izay pause-nao io, te hipropose zavatra ozinjare hoe iry sao dia mbo mahavita n'ity zavatra tadiaviko ty, iry sao dia mila n'ity zavatra. Fizy koa pause-nao tsy zarizary, na katsaky tsy san'olo amidy aminao. Io maro zare mbo misy 5 000 mampalahelo. Fa raha vao mipause anao na tsisy ninina agnaty posinao, sahan'olo andafosagny tomobily. Ia, ambidiko izy tomobily raha isay mbola enare. Azao le izy. Zany edy dia mampiavaka anao zany e. Pause-ny sasany zany karaha memegna tsy hainao magnano akory. Na za pasteur nare mba fa mahinakinaka. Itriritsy olo ambadika. Za babalora mahinakinaka. Indrindra fa olo avela lia. Tahiny tompo atsika jiaby. Mila manam-ponoana ianao. Teboka magnaraka. Ny olombelona dia manam-pagnahy. Anao io zany misy fagnahy agnatinao ao. Misy fanahy. Raha manganganany revagna antsika na dia efa mahazo lesona nomba mafy ndraikindraika miako toroteniny enjagna mahitsy fa tsy miova rô sasan'ireo. Asa karazan'le manakory le ohatran'ireo. Io tsy miova zay. Mahaizany fogna maregny toroteniny dady valikeliky. Valikeliky ananjy mbola mahimbo fo. Mamitendry pasteur pause mamboaribary. Pause nanjy mbola mentsamentsa fo. Tsy hainao raha magnano akory izy. Fanahy. Ao amin'ny baiboly 8, ozy hoe fa ahazo hery anareo amin'ny latsany fanamasina aminareo. Mahazo hery. Nao zao maligny raha tegna nino anao tagnatin'ny fitombavaka antsika maly après-midi, feno hery anao io zany zay. Ahazo hery. Asan'ny apôstôly toko 1:9. Ahazo hery nareo izy amin'ny latsany fanamasina aminareo, dia ho vavolombeloko izy. Ao Jerosalema aloha, Jodia, Samaria, hatrany amparany tany. Tahin'Andriamanitra antsika. Dia avy eo farany amarana antsika anazy io vatagnanao io. Mampiavaka ny olo tsiraikiraiky dia ny vatany. Ohatranao zany zao lehilahy efa miavaka edy anao miviavy reo e. Nonino vatagnanao. Ohatranao vehivavy miavaka anao amin'ny lehilahy, amin'ino vatagnanao. Mampiavaka antsika ny vatana. Tadidio tsara fa raha vao ivatagnanao io marary, tsisy raha mandeha zany fiainagnanao.
Imagine hoe nify tokana fogna mangotsikotsiko. Anao fa tsy tafavoaka tragno ety. Nify fogna. Beta be olo tsy mahefa mandeha mianatra satria marary nify. Tsy mahefa mandeha miasa satria narary nify. Mbola nify koragna eto. Ohatra koa sanatria ny vava marary maso. Donc zany a mba tandritandremagna raha hohanina amin'ny vava io. Tandremagna daholo itaova jiaby masonao. Aza jerevagna raha ohatra zany ianao gnano ese ndraiky za masoandro lera raiky. Satria manamasoka. Avo raha maresaka be aza tandrignesa mety manimba le ampongan-tsofy. Aza zaragna raha maresaka be loatra sofinao io. Aza hoanigna izy koa raha tady animba nifinao. Rehefa misakafo mba misakafoana zavatra ara-pahasalamana. Satria ny vatanao agnisan'ny zavatra ngeza be cadeau maventy be namen'ny Tompo atsika. Maro hoe manana fagnahy, manana saina, manana an'izao raha jiaby tantaraigna teo, fa ny tegna essentiel koa dia io vatanao io. Io maha-olombelogno ny olo vatany. Izy raha vao maty misy agnarana zay megnananjy hoe vata mangatsika. Fa anao zany zao mbola manana vatagna mafana, mbola velogno, dia karakara tsara izy io. Aretony amin'ny ranako azy, olo koa tsy makarakara vatagna zany revagna, aza mbola meky mandeha manambady. Fa vorery karanao koa olo vadinao avy eo. Io maloha ianaragna karakaraigny zay vao tokantragno. Misy olona vatany tsy voakarakarany hividy moto-ny izy, hividy tomobily hony izy, ananga orinasa hony izy, tegna atao maloha ianaro karakaraigny. Igny le nianarantsika fa ela hoe self management, auto management. Anao mba mianatra mijery mifehy ny tegnanao, mitantagna fiainanao. Fiarahanao amin'Andriamanitra mba managna anao karazana fitantanagna manokana hoe eto za mivavaka, eto za ohatran'izao, mba jerevo inona ny zavatra tsy tokony ataony vatanao itsy. Aza sehoseho olo vatanao. Aza atao zay zavatra mety hamegnatra anao. Aza atao zay zavatra mety hagnala baraka anao. Satria raha vao tsy hainao mitantagna an'io vatanao io tegnanao io, maro raha tsy handeha amin'ny laoniny amin'ny fiainana. Mba mianara mba mifehana izy io. Tsy zay olo magnantso anao io dia hoy daholo. Ary nianarantsika kely nisy fotoana raha azonao honogno hoe misy fotoana zany tegna tsy mila hoe toujours disponible zany. Anao tsy raha pompier. Ke koa fa misy tragno may fa tsy maintsy anao. Misy fotoana anao rehefa mba reraka dia reraka. Za revagna koa fa reraka za avy tsy hitanareo eto edy. Regny koa nare monimono nifitsy ao ako. Tsy tonga koa itatao. Mpiakary boka karamako amin'izay za tonga fô. Fa rehefa regninao anao reraka, mipetraha kely maloha. Fa tsy sao dia tezitra amin'ny namako fanahy masina fô zay no anao reraka ke. Mila manam-pahendrena. Indrindra fa makasiky vatagnanao, araiky fogna ananganao izy io. Io tsisy pièce de rechange. Ka dia vidinao labotiky. Raha vao misy problème io, ireo fa eo e. Dia fa karakare tsara zegny raha salamany vatanao io, ataovy zegny raha ampamiramiragna sainao, ataovy zegny raha dia volagnanao. Misy fotoana izy mba mila mifaly. Ohatran'izao hoe manam-bola anao dia mba mifalio izy. Tafira tsaratsara, magnanova fetifety hely an-tragno. Tsy problème izy koa tegna mba mandihy hely an-dragnon-tegna, dia tsy andeha an-dragno-baligna agny anao. Ny pasteur moa takoa ny teny mahazo mifaly dia andeha an-dragno-baligna ndraiky hono izy. Tsy karaha zegny, fa mba misy fotoana anao mifaly. Satria na agnaty baiboly agny misy an'izany, misy fotoana izy ifaliana. Misy fotoana alahelovana. Misy fotoana velomana, misy fotoana fatesa. Voasarazara ny zavatra rehetra dia andana ianaro karakaraigny vata. Anareo vehivavy re zao, vehivavy zany folera, folera bako tsy folera. Voninkazo. Anao ma voninkazo anao tokony mamela, tokony mba tsara zany ahitagnanao. Fa tsy hoe vehivavy folera anao nanjary raha miregny ndraiky. Tompo alelo. Ele raha miregny sady misy fatsiny voakasihiny rehefa mikorotry.
Mba mahaisa mba mijerijery tsara hoe karakory. Dia ohatran'izany koa tsika lehilahy. Lehilahy mba mianara mba mikarakara vatagna io. Mba kolokologna vatagna io satria anao lehilahy raim-pianakaviana. Olo zany vao mijery akato zareo mipetraka efa sarisarinao lehilahy edy malao nitako voalohany. Dia lehilahy karakory zany le agnatin'ny tokantragno eo. Lehilahy karakory le raim-pianakaviana. Dia ohatran'izay koa le vehivavy. Ianarana tsy fahotagna zany revagna mikarakara vatagna io tsy fahotagna. Ohatra mba karakarainao angofonao ho an'le vehivavy koragna aketo fa lalahy magnano angofo zany mba fa magneva koa fa tsy dia tsara be. Amboarinao randrananao mba jery mba magnontania le olo mahay mipaozy regny karakory moa tegna randragna mba magneva anaky. Toron-jaredy. Mba atao zay raha mba mahasalama ny vatagna io hatramin'ny sakafo hohanina mba voalanjalanja. Raha misy vola tegna mba mividy sakafo tsara. Mba mividy akanjo araroty rehefa mba andalovana vola bebe igny amin'igny magnano investissement amina fitafiana. Mividy misy telintelo mitondra tegna. Telintelo mitondra. Dia tekniky fanaovana ananjy taloha rehefa manasa lamba tsy kosehina velany fa leva agnatiny fogna kosehy. Satria raha vao le velany kosehinao indrindra fo jean malaky matin-drano. Dia leva agnatiny fogna brosi. Dia le velany mba maty satria ino antony tsy mavidy matetika tegna. Dia efa hay daholo secret jiaby tsy asivagna an'izao tsy sasagna amin'ny savony zao fa le karahan'izao. Tadidiko tamin'izany mbola gidragidra tamin'izay le fiainana. Ka tiako tenenina mba mianara fogna revagna mba magnano zavatra tsara amin'ny vatagnanao io. Na mbola tsisy vola karakara izy io. Io maloha zany jardin d'Eden namen'ny tompo anao voalohany. Io tegnanao, io vatanao io. Kolokolo io. Ataovy zay mamiramiragna an'io. Mahaiza mampifaly ny tegnanao. Mila managna le antsoina hoe joie de vivre. Misy tonga tegna mba mimoehy. Misy olo mirevagna tsy mimoehy mihitsy. Mba marina mafy. Anao mijery ananjy kary io tsy mimoehy zay. Asy zira tsy mahay mimoehy. Sa efa karany mihitsy izy. Mba mijereva kely olo marina anao mba mahay mimoehy zay ka sa tsy mahay. Sady hitsangana antsika hivavaka. Alao tsika hiaraka hisaotra ny tompo ny amin'ny fahafahatsika niaraka. Mitondra fanambinana ho anao ty herinandro ty. Mitondra fitahina ho anao ty herinandro ty. Mitondra fahitam-pity amin'ny fiainanao ty herinandro ty. Ny tagnan'Andriamanitra ny hiaraka aminao naizanaiza amin'ny anaran'i Jesosy. Hiaraka hisaotra ny tompontsika. Misaotra tompo, misaotra fanamasina ny amin'ny zavatra rehetra zay navelanao tanteraka teto indray androany. Ankasitranay ny fafany nandray fampianarana. Ankasitranay ny nafany nahitanao, nandreanao. Rakofana amin'ny ranao Jesosy eo ny tontolo andro, ny herinandro. Zay rehetra ataonay dia ataonay mba ho voninahitra ny anaranao mahery. Voataha tompo izy raha niditra teto, voataha koa izy raha mivoaka eto. Oka Andriamanitro zay sakatsaky ataon'ny devoly tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Reo fikasana ratsy ataon'ny fahavalo tsy ambinina amin'ny fiainany. Toloko aminay tsiraray avy Jesosy eo ny herin'ny ranao mandrakotra anay, mampandrisy anay, mitondra fahasoavana. Lay ranao Jesosy Kristy zay miteny tsara lavitra noho ny andrany Abela no hiteny tsara lavitra amin'ny fiainana indray mandritra nyty herinandro ity ary ho mandrakizay. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana vetivetsika. Ny mpanao délivrance zany mivory kely amin'ny alakamisy na ho anao zay hiditra mpandroka devoly mba tonga avy eto miaraka mivory entsika manomboka mivalo. Dia ohatr'izay koa ny mpanao batisa amin'ny asabotsy misy formation batisa manomboka amin'ny rora sasany eto amin'ny toerana ity. Anatanteraka fanatitra aritsika ho an'izay niomana hivavaka sika. Tahina tompony fafana magnome, tahina ihany koa zay rehetra magnatanteraka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga dia mba tantatsika ny fanatitra.
eny ary sady hitsangantsika amarana ny fotoana. Misaotra anao zay fanamasina any amin'ny fitarianao anay teto sy ny tolotsaina zay namianao anay tsirekireky. Matsiaro sambatry zay manana anao zay miteny aminay, mampianatra anay zava-baovao, mamoha ny fananay. Oka tompo zany ho fitahina mandrakizay any anatinay ihany, aniry amokatra be ary hitondra fahalalana tsara anaiza misy anay a. Dia ho farana anay tompo zao fotoan'izao amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe rainy aozy any an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao aneny sitraponao, ny tian-tany ho tahaka ny an-danitra, meo anay anio zany na sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Teneny le akaikinao hoe manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Tainy Jesosy daholo ary dia mahomby aza.